tena mirary. Klasy tokavy ankafaliana no iarabanantsika rehetra miaraka aminay to amin'ny Real TV Madagascar ho amin'ny ity alina ity tonga soenao atao anatin'ny fandarana l'invité du jour ary manasa antsika rehetra iaraka aminay hatramin'ny farany hovahintsika ho amin'ny ity alina ity Andriamatoa Jean-Irina Rafanomezantsoa izay filohan'ny afary malagasy miaraka aminao tompoko ary manasanao androso anaty efitrano ary. Miaraka aminao président ary misotranao nanakina sainy ny fandarana ho amin'ny ity alina ity fandarana zay tena ifatoatsika eo aloha ny mahakasika ny valandresaka ho ampanao-gazety zay nataony ny filohan'ny repoblika omaly alaty tsy amin'ny lampam-panjakana ny avoloha fa eo ihany koa ny raharaha izay misy any mampikoina any anisan'ny ataontsika hoe endreketan'ny firaisamonim-pirenena fary malagasy sahala aminareo itony moa ny trangam-piarahamonina sahala amin'ireny ao anatin'ny adihevitra zay hoentitsika ny sosialim-bahoaka sy ny fiainam-bahoaka io zany dia misotranao nanakina sainy ny fandarana miarabanao ihany kitoka miaraba namana Kaskara miaraba ihany koa mpiainana isan-tokantrano ary makasitraka indrindra koa fanasana satria anatina réaction chaud mafy dia mafy tsika an'io makasika niny kaparin'ny filoham-pirenena iny eo ihany koa zavatra tena mafy izay mandona tena trop any mampikony indrindra fa fiainam-bahoaka dia ketsika io mba ho adito ho an'ny firenena. Mankasitraka tompoko ny fantaniko voalohany raha miresaka tsika nakasika ny valandresaka ho ampanao-gazety zay nataon'ny filohan'ny repoblika omaly dia niresana an'ireo zavatra heverina fa ilaina fantatry ny vahoaka fantanina manifikitika ny vahoaka fa ho anao manokana nisan'ny andry an'izay valandresaka na hoe nikabaran'ny filoha zay namaly ny zavatra nandrasanao tamin'ny filoha ve ny fandarana omaly tokoa ny jerevako azy Kaskara aloha zany tena marina tamin'ny bandannonce dia natao ohatra satria vehivavy vao présenté tao dia aleo koa hitsitsika mba tiasaina amin'ny malagasy alalany atao hoe communication ny communication Kaskara tsy hoe ifampanafosafo ary izay angamba fijeriny sasany tsinona ny fitsarana hoe Kaskara sy Andry Rajoelina filoham-pirenena no nijereny fa tsy any anatin'ilay fotoatin-kevitra ny atao hoe asa fanaovan-gazety angamba zay tenentsika hoe tsy tokony hitovy amin'ny référence ana Facebook ny tena hitondrako ny remarque amaly iny dia tena zavatra marary ny vahoaka no tenenina tsy ilaina valy teny amin'ny filoha resaka angamba tsika sanao tamin'ny fandarana farany na talohan'ny farany andalovako teto hoe iriko mba tena hiakatra amin'izany invité spécial devant Kaskara fanindrony angamba iny zao raha fahalalako ny raharam-pirenena no niaonanao sy ny filoham-pirenena débat fa mafimafy kokoa zay angamba zavatra tiako ahitsy aloha mba alohan'ny tenenako sy amaliko anao hoe ny any tena iriko ary zavatra mahasoa filoham-pirenena sy mahasoa vahoaka malagasy rehetra dia mba hikarana ny filoham-pirenena ao anatin'ny invité du jour na émission spéciale eto amin'ny Real TV satria betsaka ny zavatra tsy tena zava-maly mbola betsaka ny zavatra mila pina ary zay ny tena nafahana lasa ohatry ny nangina ny filoham-pirenena atao ao dia afaka anteny ny zavatra rehetra ny olona io koa moa telomenadana reo mpanao gazety dia samy manana ny para omena azy fa ny tena réalité amin'ireny zay tsoko ny mpanolontsaina tsoko ny filoham-pirenena ary etsoko ny rehetrarehetra hoe zava-dehibe ho an'ny filoham-pirenena avantage kokoa ny anaovany émission spéciale devant anao sy devant mpanao gazety hafa satria tena tsy ampy ilay fanazavana ho an'ny malagasy eo koa ny teneniko hoe aitsy io sainareo mpanara-baovao fa ratsy voadona mafy za manokana zao rehefa mitenento dia angamba ny fantatry ny rehetra zay rehefa manao gazety aloha tsy asina montage rehefa tenen'ny olona pisoloky ianao tsy voatery pisoloky ianao ary rehefa voatenin'ny olona ianao hoe zavatra maro fa alalana zavatra maro iny dia maniry tsy ho ela aloha zay aloha ny tiako teneny ty ampendoana hoe alors izy mihitsy face à face entre Kaskara sy président satria mba miala le ayaim-bahoaka manoloana andreo fanontaniana réalité amin'ny zavatra iaina fa tsy vaovao tokana no eniny dia tsy miteny ny andanona ny akilany fa zava-dehibe afapo anao ve namaly ny zavatra nandrasanao ve amaly azay ny zavatra lehibe aloha raha ny zavatra eniko
za manokana mahita voaporofo zany tamin'ny émission fa miaino ny filoham-pirenena ngamba ny voninahitra lehibe ho an'ny Gasikara sy ny Reality TV filazany fa hoe eny avokoa ireo vahininao teto amin'ny Reality TV eny reo mpanakihana ny économiste sy ny sisa ary tena eno zany hoe manaraka ny rahapirenena akaiky ny filoham-pirenena miny koa zany fa manaraka antsika sinao izy zao dia zava-dehibe zay. Ny faharoa dia tena akitsipony ny lazako hoe rehefa nyteny an'ireo débat rehetrarehetra ny filoham-pirenena raisiko amin'ny olona Jirama, raisiko amin'ny vidim-piainana sy ny sisa dia ny aika izy hoe fatany koa le fiainam-bahoaka fa ao anatin'le fahafantarana ny fiainam-bahoaka misy moa maromaro zay fampiasa moa zay tena hoe raha nahafapo zany tena nahafapo azy le izy satria anisany nampiasa an'le faux débat, anisany nampiasa an'ilay hoe tena sotoavina malagasy viry ary anisany nampiasaiko le fanetretena io fanetretena io fa kosa ao anatin'izany rehetra zany dia tokony jereny filoham-pirenena ahoana ny anatanterahana ny reny zavatra nylazainy rehetrarehetra reny satria raha ny filoham-pirenena manokana dia hitako namana Gasikara feno sofa reny fomba fanadihadiana omaly reny mety misy ny andry résultat fa ny résultat hoe araka ny fanontaniana zay napetraka ao tamin'ny filoham-pirenena dia mihitsy hoe fantatra hoe le fiainam-bahoaka fantan'le fiainam-bahoaka ary zay ny angaviko indrindra sy ny angatahako hoe ny anankiray andao voaboasantsika sy anao le fanetretena raha tena manetretena tokoa ny filoham-pirenena dia niveriko fa tonga any amin'le tanjony satria zay ny namarana amin'ny fitenenana hoe ray amin'ny malagasy tsy tokony ho zarazaraina amin'ny malagasy dia ao anatin'izay tsy sarazarana zay zany tokony ho pratikentsika farak'izay aingana le izy andeha fifidianana dia tokony ho marika fotsiny ihany ohatrany hoe fifidianana laika fa zay teny filoham-pirenena zay le hoe firaisankina sy ny fihevanana ary mifankatiavana ao anatin'izay rehetra zay tsy misy mifanajana potika ny sotoavina mazava ny zany na Madagasikara fa hitantsika rehetrarehetra fa mifamingavinga tanteraka ny mpitondra mety hiteny hoe mamingavinga azy mpanohatra fa mpanohatra koa miteny hoe tsy mirarahana ny fitondrana nefa tsika malagasy anankiray dia bloqué eo amin'ny resaka zavatra maro angamba ny netim-boan'ny adevitra romaly na Madagasikara dia ny hoe resaka bilan ro zava-bita sy ny tsy vita angamba kosa tsika aloha samy tsisy andainga fa hoe tena nanao ary nanao fotodrafitrasa be dia be ny filoham-pirenena sainga any anatin'ny résultat le hoe nametraka ianao le ahoana fijerevana le fiainam-bahoaka any amin'le fidangana ny vidim-piainana nisy tsiambaratelo be dia be nylazako azy moa zany tamin'ny page Facebook sy ny mpanao gazety zay tonga tao amiko dia hoe misy secret d'état zay isan'ny voaka nisan'izany groupe ny Jirama gaga tokoa ianao groupe ny Jirama ka zay zava-misy maronao amin'ny Jirama hoe 40 millions d'euros sa dia dollara ny lazany azy no vola isa-taona anofana an'le groupe mety groupe ray na société ray fa fahalalako azy ohatrany 120 millions de dollars eo no mivoaka amin'ny Jirama dia nefa zavatra misy dia 29 millions d'euros no vidina groupe ray vaovao tapataona ozy ny filoham-pirenena dia azo zay zany zavatra zany zany naninona ny komokomina tao ka teo dia misy zavatra anankiray zay injahantsika ty kosa angamba dia mino fa sady sy propagande nataon'ny filoha no tsy anina hoe miandro vahoaka malagasy amin'ny délestage 3 semaines mena devant io moa zany nisy fanontaniana napetraka ao sy Abraham Razafy hoe ametra-pialana ve ministère ny angovo na iza ny isy raha ohatra ka tsy vita ilay fanamby ao anatin'ny 3 semaines fa zay zavatra zay zany andrasana satria iny koa dia miantoka ny création d'emploi sy ny sisa maro isan-karazany dia matoa zany rehefa mivoaka reny secret d'état reny zany no samy voyan'izay teto Madagasikara voalohany hoe misehatra olana be dia be fitondrana satria ny Jirama dia tsika rehetra ne mandoa volan'ny Jirama daholo tsisy tsy mandoa volan'ny Jirama orinasa miodina mampidi-bola le izy fa maninona misy an'le vente perte maninona misy an'izay dia ay azo réglé zany zavatra zany hoe tena le fitiavan-tanindrazana ary io napetraka foana na Madagasikara hoe ny tena problème eto Madagasikara ny banque eto tsisy an'ny malagasy na ray ary resaka sandam-boly tsika faharoa Jirama tsisy malagasy zany ny tompony groupe sy ny sisa ampiasainao fa makatombo fotsiny ny fahatelo ny resaka communication resaka Facebook ny telefôna sy ny sisa tsisy ana malagasy koa ny fahaefatra ny resaka solika sy ny pétrole na tatoato aloha zao tsika mandromandry amin'ny resaka vidina solika fa manomboka indray ny eo amin'ny iraisam-pirenena sy ny sisa inona indray zavatra isa eto Madagasikara ka ny tiako ambara amin'ireny zavatra nambara ny filoham-pirenena ireny na Madagasikara dia ny hoe symbole ihany mpitondra eo ary ampijalian'ireo avy any ivelany ary atoekarena rehefa tiany apetraka eo mpitondra io na tiany mpiteny io na tiany ho an'ny vahoaka io dia afaka hozogozony na ara-toekarena satria ny ain-dehibe amin'ny firenena rehetra zay tokony navatana tao anatin'ny fandarana iny dia tsisy ho an'ny malagasy tsisy malagasy afaka mieritreritra an'izay dia izay no mijeriko an'le izy hoe amin'ny akapobeany iny fa ny tena tiako ny tena iriko dia ho avy eo fandarana manokana na évité du jour
ny filoham-pirenena mba halalana kokoa satria tao anatin'izay mety hoe raha fijeriko tamin'izany nanaraka an'le fandaharana zay mieritreretiko hoe tena farak'zy avo indrindra tamiko io fandaharana iny ditako hoe nalay fotona ifampizarana le fomba famaliana tsy ampy satria adiny telo le fandaharana fa azo lazaina hoe azo enatiny ray le fandaharana fa mipetrapetraka daholo kosa lay fanontaniana fa matetika zany le fanontaniana ao anatin'le izy misy tsy mahavaly tsara ny filoham-pirenena ianao koa mety mihina fa mbola nisy zavatra nanitikitika raha fijery mpiaino hoe tena mbola nisy nanitikitika ny Gaspard mety tsy nisy nanitikitika ny Abraham nisy nanitikitika Miora tsy valy ka io dia tokony ataon'ny filoham-pirenena mitovy tamin'ny zavatra nisy tamin'ny coronavirus satria latsaka anatin' le firenena amin'ny changement de comportement amin'ny fandrovanana ty Madagasikara ty tokony hiasa mafy mpanao gazety tokony andray vaovao tena marina sy fanazavana tena fieno amin'ny tompona andraikitra ka mety nampisavany 10% ny alina ny zavatra nisy alina fa nitanjotsika faravaratsiny any amin'ny 60% raha ny sifra foana moa ndresahanareo maly zay tsy ho azony malagasy mihitsy fa raha amiko de hoe tokony jerentsika hoe isavatra any amin'ny 60% ny ayahan'le malagasy indrindra fa avant élection tokony nanomboka na zany ny filoham-pirenena isak'alahady hariva mitovy amin'le teo amahana an'ireo olana maro be isan-karazany maly avy tonga saina hoe inona kay no tena olana marina 14 milliards 14 milliards sa ohatriny nalanina amin'ny jirama ahoana ny resaka lalana inona nambara filoham-pirenena zao le resaka lalana maly filoham-pirenena vao namoaka baiko hoe mena volan'ny fond routier zany zavatra zany na Madagasikara za tena miantso tena miteny ny filoham-pirenena zava-dehibe ny dingana vitanareo iny fa mba mangataka isak'alahady mba tena isy zay farina zavana entre zay mba elatsika satria ny Facebook ny lasa mitsara lasa ny asa fanaovan-gazety lasa mbanjavatra ary iny tena asa fanaovan-gazety goavana satria nanaparitaka an'iny daholo ny télé sy ny radio teto Madagasikara tsy teto toerana fa mampikony any mijery an'iny ary tena natao mihitsy afahana mijery an'iny fandaharana iny satria zay vao manomboka mazava na resaka nationalité io na misy fa mbola tsy ampy be dia be na Madagasikara fenso zavatra anankiray ihany koa tsy azotsika hoditsita dia hoe ny vahoaka malagasy zany androany dia niaina tao anatin'le fahasahiranana rehefa niresaka ny filohan'ny repoblika misy fanantenana ve ny malagasy raha niresaka n'ilay telo herinandro ho an'ny délestage mitondra fanantenana ho an'ny malagasy fe zany niresaka lalana ny fiakarany vidim-piainana maro samihafa andriamatoa zao nirina raha fanomezantsoa satria zay le hoe terre ozy ianao andrasan'ny malagasy androany ka amirenako an'le fanontaniana tokoka raha za manokana dia misy zavatra hitako na Madagasikara tsy ampy ny valiten'ny filoha zay tokony hamaliny an'ilay hoe tsy atamin'izao fitondrana zao irery ihany fefa nanomboka nahazo fahaleovan-tentsika zay le tena hoe tsy ampy le dibaomaly tena tsy hoe tsy ampy tsy hoe andeha sitina lakilosy ny alehako eto ozy betsaka zavatra mbola ampon'ny filoha tiano avoaka ao anaty zavatra misy ary misy mibloke anisan'izany anie zao fanontaniana mbola tena andrasana valiny tamin'ny filoha raha omaly le hoe ahoan'ireo manodidina azy tena tokony misy minitra maromaro mihitsy ny tenenana hoe Jodasy moa namarinzany azy hoe 12 mpianatra Jesosy fa nisy Jodasy tao fa tsy Jodasy ray ny mamingana filoha ao ary reo manodidina azy reo ihany no tena namotika azy tonga ny fifidianana dia lasa ho adversaire-ny daholo reo ary mahita vahaolana hafa hoentina afahana mametraka an'izay dia tiako tenenao anatin'izay na Madagasikara dia ny hoe nevieriko fa tena mangataka amin'ny filoham-pirenena mingavy mitalao hoe tena mba izy zay rehetrarehetra zay indrindra fa zay fahasaranam-bahoaka anao zay tsy tena voaresaka satria eo ny jirama tsy afaka adiny telo ny resahanareo teo fa mbola betsaka ny zavatra tsy voaresaka zay tokony ampiandrina sain'ny malagasy ary betsaka ireo zavatra atao ohatra ny fiompiana ny fambolena zay resahantsika rehefa avy eo hoe inona ny tena vokatra ao anatin'ireny fa avy tatena ara-tsakafo ny resahan'ny filoham-pirenena zay bazeko aminao hoe ny atao hoe sosialim-bahoaka ny ena Madagasikara fiansoa dia lalana trano fonenana ny resaka jiro sy rano resaka fampianarana resaka favitatena ara-tsakafo sy ny sisa dia mametraka aminao Gasikara fiansoa hoe raha izay zavatra tenentsika zay tsy hovaho anatin'iny émission iny mbola betsaka mampiahy amin'ny vahoaka ary mahatonga resabe ny fiarahamonina ka ny filoha dia manana ny zavatra noentiny mino fa amin'ny maha-leader rehetrarehetra amin'ny mampitarika toy anay ny raha association sy ny sisa noentina tsy mandry andro tsy mandry alina izy ary misy zavatra ao am-pony anisan'ny mbola tokony ho jireny zany resaka hoe fahasaranam-bahoaka zany zay niteneniko hoe nisy zavatra ntenen'ny filoha zao hoe tsy za filoha rery ihany fa reo ministra reo koa dia tsy iza moa ministra teo ary zana niary tamin'iny zao na dia inadiny telo iny raha hoe anisan'ny mba mivaly tao ihany koa zany le etaeta zay tsy vovaly teny amin'ny assemblée nationale zany zavatra zany satria teo le ministra dia zany zavatra zany no zavatra jerentsika hoe misy olona mibloke ny filoham-pirenena misy anefa tena fanapahan-kevitra tena rispo azoko foezina amin'ity ny teniko namana Gasikara dia ny hoe za manokana mahita fa manam-piniavana
ny filoham-pirenena nefa sahirana izy nolona empolo taona maherina zahoana fahaleovan-tena nisy dika sahirana izy ro manodidina azy izay tsy nanampy antady toerana sy nameny tombontsoany sy nanao ny galabina tao anatin'izany rehetrarehetra zany ny azo ny filoham-pirenena tongavanao anatin'izay firaisan-kiny zay de communication ahafahana manetsika amin'ny malagasy ihany ny angatahako an'ilay hoe apio tena ataovy aloha le isan-kalahady anazavatsika andrefesatsika ary reny zavatra rehetrarehetra reny ohatra zao ny jirama maly nanazava izy fa ny olona mety tsy nazo an'izay le hoe natao le panneau solaire tena avoaka teo le district BDB hoe reto zao dia ho atao panneau solaire izany hoe ezaka natao zay fa ny zavatra tokony izy zay meny alohan'ny raha tsy diso izy zay amin'ny volana ona inona le teneny teo hoe hojereny rehetrarehetra reny fa ny famoronana asa mbola mila jereny filoham-pirenena zay ahoana ny famoronana asa ahoana ny afantarantsika elantsika fa anankiray malagasy de le fanetretena tena moako goavana be de le faux débat zay ma faux débat satria itentsika hoe tsy navita amin'ny filoha nanao zao filoha diso zany raha zay ny teny mpanohatra nanao filoha fa tsy tonga any am'izay fahasaranam-bahoaka teneninao zay inona zany ilay solution ary mino fa misy ambadika amiko ohatra hoe mety ilaina noho ny amehana resaka varitsinjo zay nytenen'ny filoham-pirenena sy sisa maly fa tokony isy teknika ahafahana manao le varitsinjo hoe ohatra alevantsika any voay be ve sa ho alevantsika any etapony orombe sa iny etapiketsa reo olona de omena vary sy anamboarana trano eny izy ahafaha manodina nylay fa tatena ratsakamo fa tsy hoe hoto amitsika ty izy de ampiakary président pokotany daholo ndray fianakaviany any ambanivohatra am'izay fahasaranam-bahoaka teneninao zay dia lasa ndray le imosy ny fizarana vary de mitombo ndray ny listra lany le vary de tondasa tsy tsarony ny any amezako azy na Madagasikara de zao hoe tsarovy fa neto Madagasikara manao soa dia sarotra noho ny manao ratsy ary ny atao hoe manao soa nefa de maka ny ratsy rehetra ho atsaraina de tokony ny vonona ny fiovapo mahery vaikitsika malagasy amin'ny fanovana ny firenena tsy vitana filoham-pirenena ray ny manova Madagasikara nandritry ny empolo taona zay potika fa mila miara-misa latsika ary miara-misa mijery ny atao hoe fitiavan-tanindrazana na Madagasikara ny fitiavan-tanindrazana tena marina de manampy malagasy mpiraitanindrazana aminy ary ny tena olana tena mialatsiny monsieur le président anisan'ny ty resaka ty fa lay fizarana andraikitra ny tsy ampy lay fizarana andraikitra ho an'ny malagasy manontolo tokony zany jerentsika daholo société civile ny antoko politika fiangonana ny herville rehetrarehetra mpanao gazety fa tsy ho anatina tsisy visible afahantsika amin'ny teny hoe aizaran'izy de any amin'ny filoham-pirenena ny eliko ny président pokotany lasa eliko ny filoham-pirenena de zany zavatra zany de ga ao anatiny ohatra zao hoe ny eliko ny député lasa eliko ny filoham-pirenena ka eo zany le visible tokony atao hoe ahoana ny izarana tsy rairay avy ny andraikitra ho an'ny malagasy mety misy ny lalàna fa akoatra ny lalàna inona le zavatra tsy mety alalàna amoazana lay hoe tena fitiavan-tanindrazana satria ao anatin'izay rehetra zay de hoe ty tanindrazana tsisy olona tsy ty tanindrazana niakatra eto aminao fitiavan-tanindrazana ny akarako eto ka zay zavatra zay nojerentsika hoe ahoana ny zaran'ny filoham-pirenena ny andraikitra anaraha maso tsy menomenonana sy tsy fambezatsiny dia eo koa ny tokony ilalana jerentsika hoe ahoana ny resaka serasera tena metrahany io asa fanaovana gazety io na mana Gasikara mety misy ny tsy samy teny azy fa potika ny asa fanaovana gazety ankehitriny amin'ny resaka Facebook nisy gazety gaby ianao mety maharaka an'izany raha tantara mitaraina mihitsy hoe vaovao tokony mbola ivoaka mbola ao anatin'ny fanadihadiana de efa Facebook malala aloha de efa tsy mipetraka le asa fanaovana gazety satria na vaovao marina na vaovao tsy marina ohatrany hoe tsisy olona tsara ntsony eto Madagasikara na ray ara tsika rehetra zany na iza ahitana kilema daholo somary mialatsiny fa taitra ohatrany somary tsy haiko moa zany hoe faiko ve sa inona hoe hosamborina Gasikara fe social vide miparitaka eraky ny tanàna zany fa ahoana nisy iny zany isika inona le eriko le olona ary zany zavatra fandototsaina ohatry zany de lasa miteraka olana amin'ny fiarahamonina mahatonga ny olona ka ala n'ilay fitondram-panjakana satria tsy ho marina le vaovao ary matetika zany de afaka manao misiora fa compte faiko miteny an'izany gaga ny olona rehefa aveo hoe io kay Gasikara fianso fa nanao fanadihadiana filoha ratsy velona fa ny antsoazonay de ahoana Gasikara io ahoana ary fity hosamborina moa reo amiko zany nitsahotra reny de ilana foana fanazavana matetika raha mbola eto Madagasikara amin'ny président de tokony andeha izy ary mampiakatra lay taux de popularité ndresahanao mampidina niny ny fanazavana ny ao-pon'ny filoham-pirenena sy fanazavanao ny any am-ponao ianao ny solotena mivahoaka eto de zay zavatra zay zany ny angatahako hoe tsy maninona ataovy adiny ray sasany natiny roa émission spéciale devant Gasikara sy filoha andririna ratsoelona dia hitantsika marina aorianan'izay mivahoaka mametsiny na tsy mametsiny de mihina fa ohatry mivavahana ivavahako nisy izay hoe
mba tena mila voaboasan'ny filoham-pirenena le hoe fanetretena lay hoe sotoavina malagasy fiery mila voaboasan'ny firenena fantrana lalina sy sisa rehetra de miandry an'izay émission zay tsika hoe engany ka izy zay na Madagasikara mankasitraka de matoso indrindra fa miaso raha miverina kely makao amin'le fiainam-bahoaka zany tsika inona ary no tokony ataon'ny izy androany inona ny tokony ataon'ny mpitandro filaminana manoloana ny tsy fandriam-pahalemana inona ny tokony ataon'ny fanjakana zany manoloana ny mety programme lasa fantatritsika io fa mety hoe akaikaiky zany fotoa mpamaranana ny mandat zany mbola misy enim-bolana moa raha toka tsy candidat efa 2 volana sisa raha toka candidat afana zany mametraka hoe inona ny lahara-pahamehana tao anatin'izany resaka nresan'ny rehetrarehetra any ekeny misy ny fodrafitrasa sy ny maro hafa mba ahafahan'le vahoaka malagasy misurvivre androany toka ny fizarana rena tsy mitovy angamba ny tena olana eto Madagasikara na Madagasikara misy manan-karena diso tafahoatra sy miopapana fa misy mahantra fa diranovana zay tena mijaly any ao anatin'izay fahalemena zay de tratra ping-pong tsy misy ny tena andraikitra vanina raisiny tsirairay avy ny tiako azavaina aminao am'izay hoe inona ny andraisan'ny iza de hoaizany iza ty iza no ahoana malagasy anankiray tsy azo sarahana ozy ny filoham-pirenena de ao anatin'izay na Madagasikara fianso ny tenenako hoe misy zavatra mila petraka tsara aloha le cadre hoe sosialy inona le sosialy efa naveriko teo fampianarana tranofonenana ny resaka sakafo hoanina ny resaka fahasalamana ny resaka maro raha nijery zany ianao voataon'ny filoham-pirenena daholo omaly reo sosialy mbahoaka reo nandritra n'iny fandaharana iny fa ny zavatra tsy fantatry Gasikara de minainaina ny vahoaka any Ambadika zany minainaina ny vahoaka satria tsy hainy akory raha hoe inona ny ananganana n'ilay fotodrafitrasa misy eo aminy de zany zavatra zany misy ny fifaniliana zay foana ny problème misy ny fifaniliana raha ny tenen'ilay fandriam-pahalemana amin'ny filoham-pirenena misy olona ane na Madagasikara ohatranay ane zao mba efa ela nagataka an'izany hoe monsieur le président zay mba manana sosikevitra hoentina anasoa mpiarabelona amin'ny fiarahamonim-pirenena anay zay hoe raha monim-pirenena tsy mitady financement avy any ivelany fa mba manana tolo-kevitra zay fa anay manetsika ohatr' zany ny zavatra anankiray tamin'ny nanomboka tany amin'ny Nadine Ramarsson de fa formena tao anatin'izay sosialy mbahoaka zay fa tsy tonga mihitsy ohatran'izany projet exode urbain raha ohatra ka misy ny fanapahan-kevitra misy olona be dia be azonay votana avy eo lareny ao kely nampatoretsena nantoa apetraka iny amin'ny exode urbain ary lasa anakarena mampiakatra an'ilay arakarena fao be araka ny voaresaky reny fa matetika zany na Madagasikara vianso de ny hoe raha miditra hoe de mpila ranoranony fanaratsiananao vao mijoro zao niriny zany Gasikara ohatrany hoe tsisy olona tsara eto Madagasikara misy olona tena manana fanapahan-kevitra fitiavana tianampy ny président de la république fa ny olona fikitiana fierovana ny tombontsoa manokana amin'ny amdapo ao de aratsiny reny olo reny ary tsy omena sehatra misy olona tena manana viviriany anavitra mipiraitandrazana aminy fa tsy nahazo lalana zany satria tsy tompona andraikitra nefa dia virikona na Madagasikara ray ny président de la république ray ny prime ministre ary 2 ny ministre 50 ny député mivahoaka 9 tapitrisa mihoatra de zany zavatra teneniko anao zany inona ny andraikitra izy ny andraikitra voalohany de zao hoe aleo samy mipetraka samy makanitsiny ameo ny andraikiny apio ny fiarahamonim-pirenena tsy ireo tsy vita mihitsy zany hoe za mihitsy ozy ny filoham-pirenena zao hidina nde izara vary zay no raisiko ohatra aminao marina fa hidina eo filoham-pirenena manakaiky vahoaka azy ny filoham-pirenena fa fantatry ny filoham-pirenena ve fa de tena hoe le tena mahantra maro ndro mivary reo fantatry ny filoham-pirenena ve fa tsy avy amin'ny président pokotany reo nanamboamboarina fotsiny de mandeha filoham-pirenena lasa ny filoham-pirenena aveo miaraka amin'ny garde corps zay tsy afaka ao aton'ny rehetrarehetra raikitra ny ady eo amin'ny isam-pokotany raikitra ny tontondry satria tsy zavatra tena réalité ny atao lay tompona raikitra solo tena teo filoham-pirenena farma monsieur Gasikara za tena miteny aminao andao ifaninana ny collision mataovy 10,000 ariary isan'olona fotsiny de atao ve zany amenao ny collision io ameko 10,000 ariary avy ny isan'olona fa fia mipoka be io zany hoe fizarana zavatra fia foana ny olona fa ka amitaka zay ka raha ny responsabilité zany de ny hoe manomboka tokony iaino hijery ny filoham-pirenena iza ny tena manampy azy izy ro petsara velatsy aminy ary iza ro vaky ao anaty sambo de mitsoka fa ny fitiavan-tanindrazana nanana filoham-pirenena raha tsy misy malagasy tena mijoro manana fitiavan-tanindrazana toy azy dia ny verina satria ny akamarony any olona varam-pianarana avy any ivelany tsongatsongaina hoavana tsy malala akory zany hoe ino zany kafe sy raha manonaka zany tsy malala akory ino zany charbon zany tsy malala akory ino zany kitay zany fa tamy misy fanapahan-kevitra be dibe de manimba ny fiainan'olona ary ty tena zava-dosa ny asa rehetra eto Madagasikara ny akamarona mana Gasikara de informel avokoa fa zay asa informel zay ahoana ny arovana ny olona ao anatin'ny asany sy ny fivelomany afahantsika mametraka amin'ny fampandrosoana ny firenena fa matetika zany fivelomany io
dia misy olona tonga de pitehana fotsiny fivelomana varitra morodalana de miala ametrahana téléphérique eto amin'ny petite vitesse de miala fa misy débat tokony atao reny mba afahantsika miteny hoe afandrodanana trano ohatr'izay zany zao hoe zavatra tsara ndraisin'ny fitondram-panjakana tamin'ny manoloana ny ato tany dia famezana karatany be de be zany reo asa informel ankehitriny izany ametraka an'ireo afahana mijery ny hetra miditra amin'ny fanjakana afahana miaro ny lalàna am'ilay fiveloman'le olona fa tsy aro dokotera daholo tsika tsy formel zany avadika formel zany zavatra zany tokony jerena ato amin'ity fireneny ty raha tena ty tanindrazana ijerevana ny lehetra mamoaka bilan statistique fa hitanao raha ao anatin'ny bilan statistique fa tena zava-dozy io ka zany zavatra zany na Madagasikara mety tsy voajery zany misy olona manana za zany tena nyteny aminao hoe tafandarana rehetra na tsy teto amin'ny reality vie rehetra raha manana andreo tena fiainana tena fanirian'ny malagasy andray andraikitra ao anatin'io ka mila manova filamaritsika mila manova toetsaintsika tokony ho fantatro ny filoham-pirenena hoe misy olona mangataka audience ao aminy nefa tsy mahazo audience mihitsy satria misy anina fa misy olona jerijerena fotsiny tsara bika eny ohatr'izao dia tafiditra amin'ny resaka filoham-pirenena nefa diso ny hevitra hoentiny ao anatiny zany zany zavatra anankiray hoe tonga ny orason fotoana za tena miteny aloha fa manana raha fijeriko an'le débat manana fitiavana manana finiavana tia ampandroso ny filoham-pirenena fa misy mibloqué azy ao nareo tsy afaka manao an'izao nareo tsy afaka manao an'izao izay le mbloqué zay manodidina azy ka manodidina azy misy olona tsy milamina tsy izy rehetra fa misy apahan'olona ao tena tompomena kely moa zao filazantsika azy zany zavatra zany mahatonga le faux débat voalazy io ny faux débat zany moforonona tamin'ilay émission anankiray tamin'ny fahitalavitra dia manjaka zany nampivarotra nanana zao tena azo ny olona le faux débat fa misy faux débat avy any amin'ny mpanoatra dia misy faux débat avy eo amin'ny mpitondra fa ny tena marina dia ny hoe lay fanapahakevitra mamerina ny sotoavantsika lay fanapahakevitra filomaly hoe tena aniritena ny fanapahakevitra filomaly hoe hijery sosialim-bahoaka fana reny andao ho réalisentsika andao ho jerena za manokana dia amafisiko zay tsy mbola nisy mpanao politika na ame volary tsy mila zay fa lay fitiavan-tanindrazana miboboky ato anaty tsy misy poiny akoatrany hoe eto ihany afaka anaovana an'io ohatra zany orinasa farma malagasy io misy ko ny farma malagasy ankehitriny nefa za en tant que mpitsatana mijery ny filan'ny malagasy an'io resaka fisabonana eto-parazana io dia miteny azo ahodina tsara io farma malagasy io nisy fotoana mifandraisay ny DG farma malagasy dia hoe ahodina io ndao ahodina io satria mifamonjena amin'ny malagasy ny zava-dehibe dia tsy voahodina lay izy satria maninona any ambadika misy ka raha voidirana ohatr'izao dia idirana dia simba le filoham-pirenena dia farany lasa tena nanimba olona be dehibe ilay manodidina an'izay rehetrarehetra zay ny tontolo ny hoavy no resako kely raha sitrakao satria raha ny fandarana maro moa zany dia hitantsika hoe miroso makany amin'ny natanterana ny fifidianana ny fitondram-panjakana dia matozo ny rina raha fanomezany tsoa ao ihany koa ny mbola miresaka hoe tena ho tongany ve tsika manahoana ny fipetraka atoraka zany ihany koa ny hoe tokony nisy ady hevitra asa midinika nasionaly ve sy samby zany efa manokatra an'izany moa ny FFKM am'izao fotoana zao akoatra ny fifidianana no mety ho fampihavanam-pirenena sy ny maro hafa eo ihany koa zany resaka ny amin'ny hoe so dia tokony ho jerena ihany gouvernemanta milo amin'ny fifaran'ny mandat izay le hoavy rehetrarehetra zay no tiako areotanao ianao ve anisan'ireo le mivoy ny amin'ny hoe andao fitainy fifidianana amin'ny fahasivy ny volana novambra io ny fiodinana voaloha faharoapolo ny volana desambra ny fiodinana faharoa nisan'le mitaky ianao le fasy le fifidianana dia zay alany indray no mitantany eo namany io raha ohatra ka mbola irotsaka ny mpitondra ankehitriny sa miantso an'ilay isina hoe dialogy sy mety conférence mihitsy ny andriamatoso an'irina fa misy antsoa resako tena tsara fipetraka indrindra zay fanontaniany Gasikara zay satria misy zavatra tsy milamy eto Madagasikara tadidio fa betsaka reo mpisomponenana politika any ivelan'ny Madagasikara misy ny olona mbola migadra no ny resaka politika ary misy teny filoham-pirenena ao maly hoe tany izy nisy an'le vedetina sambo dia nangataka familana tamin'le izy fa ny zavatra misy ankehitriny aloha ny teneniko anao alohan'ny amalaiko no avy dia ny hoe tafiditra foana tsika anatin'ny valifaty politika raha hitantsika zany fifampiantsiana ara-politika na Madagasikara dia mitondra makany amin'ny ady an-trano na tiatsika na tsy tiatsika zay miteny dia monsieur Babany avokoa ary manao fandrahonana mivantana na akolaka tafiditra anatin'ilay vasange dia zava-dehibe ho any fitenena amin'ny filoham-pirenena hoe isy mifanetretena za zany tena miantso ny filoham-pirenena hoe bon ataovy mazava fitsipy-dalao hoe meo famela-keloka avokoa reo mpanao politika any ivelan'ny Madagasikara ny ato anatin'ny Madagasikara sy ny sisa tsy ilaina débat zany fa anana ny filoham-pirenena zany resaka an'izany hoe tsy mifanagadrana olona ny lara-pahamehana amintsika eto
fa hoe ny fifandirana ao anatiny ty jirendreny na Madagasikara fensoa raha mijery zay ny FFKM mba hataperana ilay valifaty politika satria firaisan-kina ny tanjony filoha dia le teknika androsony ao anatin'le firaisan-kinany mila jerena Gasikara hoe inona ny ampitambatra an'le malagasy anankiray ohatran'izany zao ohatra hoe mitabataba foana raha matofan'iriko soherinay voye droit malagasy azy na ny France ary izy mipetraka fa ao anatin'izany rehetra zany le fifanajana ny tokony isy aloha tamin'ny misy fanjakana eto ary zay zavatra zay fanjakana zany dia tokony hiteny dia melody zao hoe andao taperina hatramin'ity volany io fampiatsitsika io io fanalatsika baraka io andao apetraka ny règlement de jeu hoe Gasikara fensoa hoe alao mba hijanona amin'izay valifaty politika satria zany zavatra zany olana foana teto Madagasikara tokony jerevantsika ny tena misy za manokana zany dia mangataka amin'ny pardon national fifonana pabimaso na izy na izaka manana volonté ifona ao anatin'izay rehetrarehetra zay dia tokony ho tenenina ao anatin'izany rehetra zany hoe tanindrazana raha manana ity mba hananatsika fifidianana sy fampandrosoana any ariny zay le teneniko anao le hoavy teneninao zay tsy zao zany tsy vity zao zany satria ao ane misy miteny fotsy rehefa asy ny fifidianana fa rehefa lasa ny fifidianana dia hoavy ary zay le teneniko anao foana misy ny jila politika sy mipikaramana anaty politika ireo jila politika dia mivoivoy sero 200 millions d'ariary ny caution zao dia efa manomboka sahirana satria teo mety mbola azo sangina avifatra nohony teo le izy dia zao tsy afaka isangina dia tokony hiditra amin'izay valany hoe aiza le tena etika e déontologie ananany mpanao politika zay raha jerinao avy zany tsika dia mila petraka amin'izay le izy hoe ohatrany ahoana zavatra hipetrahana ao anatin'izay resaka manodidina fifidianana zay fa raha fifidianana mety efa sivan'iny marina fa sivan'iny satria tsy moramora nitady an'izany 200 millions d'ariary zany dia efa sivan'iny fa zay sivan'izay tsy anliana an'izanizy tsy tokony misy ahilika eto ary tokony iraitsika tokony hafantatritsika fa tsisy fahagaganitna Madagasikara mandainga zay hiteny hoe za dia anao miracle mandainga zay hiteny hoe za dia hiteny aminareo sy ampiseho aminareo fa zany havita fahagaganao tsisy mahavita fahagagana amin'ny mpanao politika na anankiray ary zay tenena koana na Madagasikara fensy hoe fihetsy anareo mpanao politika milaza satria manambola mananainao manjery manana toam-piasaina fa mbola fihetsy koa ny vahoaka satria misy vahoakany e raha tamin'ny 36 candidat farany teo jeretsika anisany directeur de campagne tamin'ireny teny hoe misy eto ivelany t-shirt hafa antao faharoa t-shirt hafa mety misy t-shirt fito sosiny any anatin'ny vahoaka anankiray nandray vola izy tatsy nandray vola izy tatsy nandray vola izy tatsy satria betsaka ankehitriny mieritreritra hoe fikaramana tonga ny campagne na ohatra hoe campagne letsia 10 taona niandrasana letsia io tonga tiany resaka fifidianana dia mihetsiketsika daholo zay manangon'olona mitsangana daholo zao fikambanana antoko politika antoko mpivavahana ary zay ny problème somary gaga ihany mahita an'ireo faneho-kevitra maro isan-karazany reny hoe lasa be mpaminany lasa samy mahita amin'ny messi mpanao politika koa mitovy ny antoko mpivavahana sy ny mpanao politika mba hahafahana mamesy mamiravira ny sain'ny fantrano malagasy zany zavatra zany zany miteraka olana daholo akaiky ny fifidianana misy ny atao hoe remena bila misy ny atao hoe nahitany jesosy tany aparantany misy nahita hoe nampanao politika mahita mazi mahita iny hoaizy ty firenetsika ty mikorotana ambony ambany le firenena satria samy mieritreritra vita mazi sy fahagagana avokoa fa ny fahagagana sy mesia tsy misy afa-tsy ny teny tokana ihany dia hoe mila miray ny malagasy mila mijoro ny malagasy fa atsika mitrotra makany amin'ny zavatra tsaratsara kokoa ka zany na Madagasikara tsy misy hoavy Madagasikara mihitsy ankehitriny amiko samy belapoasy daholo na ny antoko mpivavahana zay milaza mpaminany ny forona etsero ny resaka antoko politika sy ny sisa eo ihany koa na ny etika ny déontologie ampanao gazety ara makaforonana mafimafy kokoa ny amin'ny zavatra tsy tena réalité lasa vaovao diso misy ampin'ny Facebook afaka miexploiter hevitra daholo ny olona rehetrarehetra ka grand pardon andao tsika hiara iaiko fa samy diso teto amin'ity fireneny ity andao tsika hijery no avy ny taranaka ahoana ny mitrahantsika zany rehetrarehetra zany ohatr'izany zao misy hoe manampahaizana ny ilain'ny firenena raha zany manampahaizana zany mbola divako anao mbola diso zany satria ny 90% malagasy dia mahaihay sy tena any amin'ny niveau mbola tena ambany mety 10% zareo ny ady eo anaty manampahaizana fa reo 10% manampahaizana reo mbola nitsoka lasa ny asan'ny France tsy haiko 800 000 mahery ireo diaspora any France na any Europe dia 5% ny any firy zany sisa manampahaizana mijanona eto gaga ianao rehefa mahita an'ireny fanadihadiana sy ny sisany any reny hoe malagasy ray malagasy reny teto Madagasikara any ivelany miasa ary mitana ndraikitra ambony mitana université ny akamaroany reo dia mitana daholo an'izany andraikitra ambony zany ka ohatrany Gasikara fensoa zao mpanao gazety miaritra trèvle teo samborony ianao dia
tsy afaka itsoka eto anao nefa ianao nitady maso malagasy zay manao eto Madagasikara dia ohatry ny ratsy daholo fa tsy nisy an'izany filoham-pirenena tsy nanana fitiavan-tanindrazana zany aitsio diso zany fa tsy afaka maninona izy satria voageja an'ilay firenena vahiny sy voageja raha teo kareny ka rehefa tenenina raha zao raha zakatsika ohatra na Madagasikara hoe andao tsy ampiasa telefona andao tsy ampiasa carburant andao tsy ampiasa jiro dia manaiky tsika fa resitsika reo ivelan'ireo revolte afa mihitsy nitondrana zay fa raha mbola andro zareo reo dia zay tiany atao zay no raha tsy nametraka fanontaniana ary ianao raha mbola tsy tafiditra anaty vahaolana ary tsika ianao dia mba hitodika kely amin'ireo opérateur économique eto Madagasikara mitantana manana anjara ao anatin'ny jirama manana anjara ao anatin'ny solika manana anjara ao anatin'ny réseau téléphonique sy ny fitaovan-tsirasira ireo manana anjara amin'ny banky tsy ireo fa nazahoanareo tombontsoa mihoapapana amin'ny vahoaka malagasy aza ataonareo tsinitsinina mpitondra malagasy fa ny vahoaka efa memaso zao efa metezitra hiarinany ataonareo dia tokony jerena tsy afatin'ny reniny sy ny zanany ho anareo zay miasa amin'ireny teneno fa mampikaikaika na io resaka fidangana amin'ny resaka telefônina io na io fidangany jirama io sy mifampijaliana amin'ny mpitondra na io resaka manodidina ny resaka banky io anareo vola miasa sy ny sisa nefa nareo mahazo tombontsoa tokony jirenareo fa matetika amin'ny mpitondra sy mivahoaka foana ny ampidina zay ny tena tsy ambaratelo na Madagasikara hoe ampidina diazana amin'ny mpitondra dia mivahoaka ny tezitra fa mivahoaka tsy mahalala an'izay nefa opérateur économique ao anatin'ny resetra reny migoka ny tsirony ty Madagasikara ty dia mbola ao anatin'ny fanjanahantany tsika fa tsy fanjanahantany hoe misy hiram-pirenena dia misy sainam-pirenena fa fanjanahantany ara-toe-karena misy eto Madagasikara zay ny makasika an'iny hidirantsika eo ihany amin'ny mety ho vahaolana ny amin'ny farany fa misy trangam-piarahamonina anankiray ihany koa dia tsonanao satria hoe ianao avy any Mapikony ry matoa zao nirina rehefa nomezantsoa dia hoe misy trangana olana asa ara-tany ve iza ny manao inona raha sitraka aloha tiako tsy hivinao kely mpanaraka ny fandarantsika hoe androantsika amin'ny resaka eo inona marina ny zava-nisy tany ary ohatrany ahoana ny situation androany ny riko tena marina zany atao aloha ty fandarana androany ty fa ny riko ny fitondrana fohy be dia hidina ny toerana tsy mila zon lirina tsy mila nizaniza satria ohatrany hoe tany tsisy fanjakana ny ao Mapikony district amin'ny Mapikony io zavatra io namana Gasikara misy vehivavy bevoka ao mivoaka sy tanana dia afa-jaza misy certificat médical zany dia tsy misy raha pitsarana misy fandorana tracteur ao mitonga eny police sy gendarme mitsoka mihitsy raha dia enjea amin'ny fokon'olona tsy misy fitsarana misy eo Mapikony lehilahy voadariko dia niditra hôpitaly dia nitarika fahafatisana ho azy nyratra misy acte de décès mazava tsisy fitsarana misy eo Mapikony tonga dia fangalarana vary tsinjay ny vary io dia lasa hoe zaraina roa ny vary rehefa avy eo ao anatin'izay rehetra zay misy eo Mapikony resaka manodidina ny resaka hoe miasa ny olona dia daroany any am-piasana ny zava-misy dia izao na Madagasikara fiansoa zay teneniko teny hoe tena mahatsapa amin'ny vahoakany fa tsy misy fandraisana andraikitra ataony mpitondra fanjakana ao Mapikony amin'io resaka io misy tany zany ary tia nefa ny zavatra lehibe indrindra tamin'ny tany niteteziko sy ny zavatra rehetra nataoko dia tao Mapikony nahita ny zavatra eritreretin'ny saiko sy ny faniriko hoe mpandroso amin'ny Madagasikara dia mifametrahana ny asan'izany mpamboly sy tatsa zany manarakara teknika ry zareo amin'ny fambolena vary sy ny lojo zay fambolena vary sy ny lojo zay ao anatina tany 3000 hectara tany na Madagasikara mahita joroana vavolombelona hoe izahay mpamboly dia velona amin'ity zavatra rehetrarehetra ity eto mba masika eto zany zao ty ampisehoako anao ty tamin'ny 14 novembre 2021 ny bureau de doléance au niveau présidence de la République nidina tany reto daholo sinihatra amin'ny gouvernora sy ny sisa ato anatiny eto zao dia mahita nyity taratasy ty eto mba masiko eto izay mena dia hoe copie mena gouverneur en révision sociale préfet de la région Sofia député de Mapikony député de Port-Berger chef district en Mapikony chef district en Port-Berger procureur de la République en TPI en Tsui procureur de TPI en Mapikony procureur de la République en TPI en Port-Berger direction régionale des domaines en Sofia commandant groupement de la gendarmerie Sofia commandant zone de défense de la sécurité en Sofia directeur général du ministère public en Sofia maire de la commune urbaine de Mapikony maire de la commune urbaine de Port-Berger secrétaire général du groupe Sokota Tsirabe directeur des opérations Sarlekos Amajang président des planteurs Sokota représentant des squatters tia nisy taratasy nataony présidence natao nivon'ny présidence misy fampiranana fa tena zava-dozy tena za moa zany tafaresaka tamin'Andriamatoa directeur en doléance au niveau présidence androany alohan'ny karako taminao nikeo maraina momba n'ity momba n'io resaka io dia tena nanao an'izay ho afany ihany fa misy tompona andraikitra mpanao politika izay tsy fantatra hoe tena azo sokajiana ho asan-jiolahy
sy asandahalo mahery vaika zavatra misy eo amin'io zavatra mampitono io satria tena efa tsy ady tantsony ary izy tsy any amin'ny ady tany satria ny fidirana ministre ny fitsarana dia mametraka hoe ny tan'olona titre borné ary namafiny sy ny prime ministre zay hoe re zavatra reny a dia tsy azoko tiana fa misy fidirana keriny ao anatina tany titre borné tsisy fandraisana anjara nataony atopona andraikitra fa de hoe lasa le mpambola victime ka ny zavatra misy eo raha sitrako namana ty zao misy zavatra ray BTP sary ary ho avoakanay avokoa re sary sy miprofo tena anananay fiany miprofo zay teneniko hoe tsy nisy fanavahana fantady ary zahay hoe iza le tena squatter sy sisa nitady an'le tena fotifiliady zay fa raha sitraka hoe misy vidéo nalaina kely tamin'ny Facebook sy ny anina tato de hoe andao tsy iritsika fijoroana vavolombelona ty olo ty ao anatin'ny 2 minitra sasany angamba aloha de ho haitsika ny zava-misy eo Zanahary ny raha zedianareo tonga bokany ka sotra nagnamby fitenenana ny anarako zany Madame Claudia Famboly miaradia amin'ny Sokotasarina Kosy ao Tsinjaly. Le zavatra misy eto aminay tena mampalahelo zay zany vahoaka miverina amin'ny tany io ary société io zany hatreto tena mamelom-bahoaka satria zany zay zany manofa tany any ivelany mandeha 2,5 millions 3 millions casse or zay amin'ireo société reo 250,000 francs izy koa mamboly vary izy koa amin'ny voamegny zay vao 750,000 francs ka eto zany zay misy olo andian'olo zay vitsivitsy tarihiny le tombo Jean sy razanaka Clément ka ireo ologno re zany tena midongo fa hoe magnano bodongeriny le tany iony edivanjareo fa azonjareo ka io amizay zany mahatonga savorivory eto aminay ka ny mpagnano politique maloha zany tegna mampijaly zay eto izy koa district ny mampikony Port Berger ka ireo ndro mampinana fotoka zaheo everiny fa hoe tsy vahoaka zaheo ary ny tegna mahatonga ireo mpagnano politique président fokotany tompoko olo voalohany niady zio de misy listany jiaby zany ao de igny amizay de sika mpagnano politique milaza fa hoe vahoaka zareo tsy vahoaka tompoko ireo ologno rehefa andian'olo ke za zany agnatin'le nitafinjare tamin'ny 21 décembre zeo tany Tsinjaly andro miraiky amby folo aligny mandeha anjatony nanokotoko za jusque trango zany seky droanjareo angamba raha tragno asitra zay mety zay sanako ke io zany zavatra tegna mampalahelo anay eto ary société io na zahay zay mivelogno aminazy magnome vola zahay ndesine mandeha miasa magnampy le hasanay ho azy zany de jusqu'olo aveza na district ny eza faritry Port Berger jiaby mandeha mitontony mandeha aminay de mamelom-bahoaka zany le raha ke eto zany aminay mampikony tompoko tegna de noasaka magnambara za fa avy miresaka amin'ny OMC na ireo première instance eo mampikony dia magnambara fa hoe le tany an Sokota ke tsy azonay eo amizay zany hoe ino antony olo mandabaran'in'ologno tsy azo tanin'inona tsy sino ary lazainjareo hoe raha mbola député Paul Bert zay tsy migiatra nazovy zareo tsy matafigiatra zaheo raha idinina tokoa tena marina mo varina volontegna zany afandidy azy iskolo eto papamena nisy kilema amizao tsika niteny zao azo notation tampoko varina fateriny anaty tragno de alaigny fotsiny tsy sino amin'ny tsika zao miteny ke malahelo zay vahoaka zany mba mangataka amin'ny fiaramiasa aminareo apita am'le mpitondra fanjakana magnaty hoe eto tianeo zareo naovagna aketo de tsy maintsy magnaraka ka raha everineo za mampikony ery favinambarako chef district zany hoe mety tsy tandalagna donc za taminazy atsika district ny mampikony mamonolo za taminazy de tarakara zao ke zay zany zava-misy tompoko anareko tompo tegna malahelo zayo indeso mpitondra fanjakana na président izy na zovy izy fa tegna malahelo zany zay am'zay zavatra zay ato fa Sokota tompo tsy mamono vahoaka fa mamelom-bahoaka satria zaheo avy atsimo avy agny avy vangendrano avy agny tsisy tany indesinay tatoy eto amizay zany ary olo reo agnatin'ny avy nisy niasa tamin'ny société fa amin'ny société zany misy règle na koa fa tsy maraka règlemendreo alandreo de ireo olo reo amizay do niditry piatany zay zany ny zava-misy eto aminay misaotra betsaka tompo inlay oronatsary andriamatoa zao anirina raha fanomezantso oronatsary zay nohitanareo iza moa zany zao ino olona miteny iny zany fantaniko voalohany fantaniko faharoa de hoe inona moa zany nidirany zao anirina fanomezantso na hoe inona nidirany afary malagasy amin'iny raha mafany le olona aloha zany lay niteny teo de mpamboly
ao anatin'ilay tany soliteny izy tsy mivalaparana mony androanao fa manana fokotansiviny ao anatiny io samy nazahoana feo sy ny sisa daholo ary vahoaka be misy mihitsy rahamonina nanao rehefa naheniny fahatongavanay tany dia nanao banderolina sy ny sisa fa nangataka zay aloha hipetraka amin'ny filaminana fa ezaka zay hitondra zany any amin'ny tompona raiky mpanjakana aleo ny lalàna satria tady droitsika nidiranao anatin'le izy dia tsotra ao anitiny fantatrao tsara ary zay moa ny titre hoentiko eto andrano fa anisan'ny président fiarahamonimpirenena afary malagasy société civile ao anatin'ny afary malagasy anisan'ny adetriako ny resaka fiady amin'ny tsy maty manota sy ny tsindry azo lena ka ao anatin'izay zava-doza hitako teto amin'ny firenena zany hoe ohatrany hoe tsy fanjakana ato anatin'ny repoblika amin'ny Madagasikara lay mampikony misy fikasia tanana misy zavatra maro misy fiarahamonina ny antso rehefa narinao ireny antso ireny zay dia hoe aleo tsy mihaino fotsiny efa ely iny dossier iny tao efa ely reto antota taratasy maro ty zao misy fandavana didim-pitsarana ao ty didim-pitsarana misy grosse ty izay misy expulsion fa tsy taterahany tony efa raha jereko an'ity anankiray ty zao dia are numéro 503 tamin'ny 2 décembre 2015 tao amin'ny tribunal dia ohatra zany reo taratasy maro isan-karazany ty citation juridique manamarina fa hoe misy tompony tany ary ao anatin'izay rehetra zay dia tsotra ny anahy dia tsotra hoe fampandrosoana an'ity firenena ity na Madagasikara tsisy afa-tsy mifitodiana any amin'ny tantsaha ihany ary fambolena sy ny fiompiana ka misy tantsaha tsy afaka mamboly ao misy tantsaha hiarany herisetra ao misy fanitsakitsahana zon'olombelona ao ary asan-dahalo sy tena fandrobana misy ao betsaka zany mety misy za malala tsara zao tena tsoko aminao fa zavatra iniko ary zay nisorako iny adimy kely ny teny avy tany am-pendoana satria nakalaza ny fahefatona nisy iny ny invité du jour sy ny Real News dia le hoe tsy voafitom-bola fa misy mpanao gazety tonga any na Madagasikara tsy le vaovao any ny avoakany na tsy mivoaka le gazety na tony efa groupena mpanao gazety be dia be ny tany misy olona zany tonga dia manafina ny vaovao io zay niderako ny Real TV hoe misy vaovao tsy tokony afiany eto Madagasikara mety tsy fantatra ny tompona andraikitra be dia be zany mitatitra momba ny io raharaha io fa taona maro nisy olona maro voankazo tanana isy fandroana ohatrany ahoana moa fieritreretantsika zany hoe zany lay atao hoe fitsaram-bahoaka ahoana misy tracteur aodorana ao ahoana misy vehivavy bevoka afa-jaza misy certificat médical dia tsisy mifanadiadinana fa ampidirana ponja ahoana nisy olona tratra ny CBV nitarika fahafatesana tsy misy mifanadiadina ahoana misy fakana vary be dia be ka tsy misy zany rehetrarehetra dia natsony izy hoe squatter fa ny zava-dehibe amin'izay na Madagasikara dia nikaraka tomy Real TV sy ny andraikitra raiky dia hoe hiten'ny tompona andraiky mpanjakana hijoro apasa iny hoe zay ny zavatra misy ihany disokavy aloha rehefa nadiadina aza mijery vaovao aza hoe Real TV reriny ianona fa andana midina any amin'le toerana dia hamarino le zavatra misy hoe izy ary mivoaka ao ny anaran'le mpanao politika rehefa tena manao fanadiadina ianao ka zany zavatra zany na Madagasikara dia zavatra mila seho anatin'ny tsy maty manota misy mieritreritra ny tenany anao tsinitsinina malagasy azy ary mbola misy mifampiasakira tsy manaraza ny tany-tandalàna ministre fitsarana dia miteny samy eo ambany lalàna daholo isika ka maninona raha misy zany zao eto dia sorako manokana seg satria niakatra taty vahoaka ireo dia nakany amin'ny seg dia seg rehefa avy eo na ianao le zava-misy zao ny teny hoe sokapy le fanadiadina tsy haiko telo andro miseso ny gendarme groupement nanao fanadiadina vita ny fanadiadina teo amin'ny groupement bloqué indray le enquête tonga amin'ny tribunal dia zany zavatra zany dia rehefa teny hoe ny OMC ao ahitsiko tsy hoe manao kolokolo zareo na hoe makan'le parti zareo fa baiko politika tsy afahan'ny OMC district ao anatin'izay rehetrarehetra zay tsy afaka manao an'ilay enquête ka io na Madagasikara dia hoe tany-tandalantsika ary tokony hojerena satria ty zava-doza soa manisy ty Real TV ty ary tazonitsika ato ty ao anatin'ny resaka mandarana tsy ho ty fandarana ty fa hoe raha sanatrika misy raha mandrika ao satria efa leo le ponina mavokatra vary izy ireo dia alaina amintsika amin'ny teny zao misy sezinina vary ao amin'ny OMC ankehitriny dia misy nididi-pitsarana voaka dia hoe zarao roa le vary nefa aty ampitany milisy ny tsotra dia hoe anizany tany zay ny fanadiadina dia rehefa mita hoe anizany tany dia tokony ho fantatra hoe titre borné ve le tany amin'ny fomba hoana nazahoan'le olona tany eo zany le tenentsika foana ary zay ho amin'ny problème eto Madagasikara iza le miady amin'le tany nefa ny ao anatin'le raha fahalalana zany orinasa le orinasa Sokota lay orinasa Sokota no fahalalako an'le izy sy lay Sarlakosy ro zany no tena tompo-tany dia ro nampiasapiasa le tany eny tsy ialainy zareo anazy fa nofokon'olona eo fa izy mametoaka teknika sy ny sisa dia misy fipetrana rana atao dia reto hoe squatter atsotsika hoe squatter reto anisan'ny nanao ny fifanarana atao amin'ilay orinasa dia misy ny discipline ao zany tena gaga hoe azo refesina mbola eny ohatrany hoe sondage
hoe mbola e zany de efa azo refisinao hoe zao ny lojo azo am'ty zao ny vary azo am'ty zao ny zavatra misy an'ity manara-penitra na ara-teknika toa anara-teknika misy magasin de stockage be dehibe ao de zany zavatra any de afaka avancena volamelo ireo tantsaha amboly de tena vely reo mpamboly raha hitantsika tamin'ilay vehivavy teo izy zao de hoe tena anisan'ny joro-babolombelona izy ary nanaitra atao anatin'izay na Madagasikara de ny hoe tena tantsaha mivoatra ozy izy tena fadinanovana zanaka mafiady zanaka mbanivolo filazany azy fa zao mba tonga amin'ny toerako noho ny siny io asa miankina amin'ny sokotasy ny sary lekosy io fa problème ndray zao de manomboka be dia be vehivavy manano tena ananana feo nanana sary zany hoe loza mivadiny ary tena fikitra tamin'io fambolena sy ny fiompiana io mitovitovy mantsy amin'ny système le cofru ny système ty orinasa sokotasy sary lekosy de zay zavatra zay zany na Madagasikara ny olana satria tena tantsy tandalana ao za zany samy joro avolombelona am'izay hoe tena ohatrany tsisy manam-pahefana de averiko indray mandeha tsy hoe kolokolo le ao amin'le manam-pahefana fa misy baiko politika avy any ambadika hoentina amen'le vahoaka sy akany fananam-bahoaka misy fitaroana an'izany tena misy proof zany rehetrarehetra zany na Madagasikara feso androany ohatry ny ahoana zany situation ao makaiza ihany koa no mety toy an'ilay raharaha inona nefa fandraisana andraikitra nataon'ny tompona andraikitra maefa tany an-toerana ary inona ny oetreretiny afary malagasy ho atao tompoka za mihitsy zao fa miainao zao zavatra zao filopirenena za mihiny fa raha reny teny filopirenena reny de tena olona manaraka akaiky anao izy tena olona tena olombelona mijoro izy miaino ny fiainan'ny malagasy de raha zavatra atao androany hitanao zana prisika andreo vahoaka aloha tsy fanohatra nareo aloha tsisy lay ady fifanohana fa tantandalansika mino fa misy avy eo ministère fitsarana misy avy eo ministère ny atitany misy avy eo amin'ny secrétaire mpanjakana medita gendarmerie misy olona maro manaraka zao fandarana zao na Madagasikara fa tsy hoe anao an'ity fandarana andraikitra andraisina ny karana teto aminao te sur place tena de manangata Gasikara aloha mba hiakatra ao aminao satria ny fieriko fa todi-miady mambato reo vahoaka reo misy zavatra tokony ho raisina ao anatiny misy tsy maty manota ao misy tsy maty manota ao anatin'io zavatra rehetrarehetra eo misy baiko politika ao de aloha sokavana fanadiadiana de mba midina ny toerana de tokoa de tsoroko aminao tena isorako manokana ho any Andriamato Richard Sorakotoarmanana zay directeur de doléance tsy zany ny antso aso izy ny antso ny tena izy fa tena efa nanao an'zay hoafany zay ary izy anisany mahafantatra ny mpanao politika izay ao ambadika io resaka mampikony io ary nanaiky izy fa tena grande développement eto Madagasikara nitovy raha ny teny an'iny resaka voabe iny ny filopirenena mbola tsy ratsa-danjanony ny voabe io tanàna io na Madagasikara fiansoa satria tena 700 reo mpamboly tena agré mpamboly famille va raha miteraka 10 avy reo zany na ohatry zany na enina na mamelona ny avany sy ny akonany de tapakatra trany amina amanalina ny olona velominy io tany io akoatran'izay tiako manambara aminao fa ny zavatra hitako tany ary zay ny tena naparary ny foko de ny hoe tena vohitsakitsaka zon'olombelona ao tena misy mampiteny ny anarany ary mirehire mihitsy hoe zany zavatra zany tsy azoko ekeny eto amin'ny firenena ka manosika mafy andreo olo reo zay anara-dalàna za moa nanosika an'zareo hoe atao amin'ny fitorianareo de andefasy copie ny présidence atao amin'ny fitorianareo de andefasy copie ministre ny fitsarana atao amin'ny copienareo de andefasy copie ny sega atao amin'ny fitorianareo dia andefasy copie ny ministère ny atitany fa izy revana hoe inona le andraikitra ao anatiny de tokony hijery zany mo MC rehetrarehetra ao anatiny hoe tianao satria misy sary eo hitako misy fijoroana vavolombelona chef district anidina teny mitondra police gendarme de enjehandreo fokon'olona mihitsy eo masondry zareo may reo tracteur reo misy sary ao misy rehetrarehetra ao ka zany zavatra hoe ho azo ekeny eto amin'ny firenena mandeha any aminatina fanjakana bananianina isika ao anatin'izay rehetrarehetra zay de misy somatoky ana Madagasikara fiansoa fa ity fandarana ray voalohany nataontsika senao ty zay afaka hijoroana ao aorianan'izay rehetrarehetra zay de anova PDP io zavatra ao mampikony io fa tena vahoaka miasany ao tena avokavoka toekarena zay tsy fahitako aririko aparitaka amin'ny commune maro samy hafa eto Madagasikara zay etsoko an'ilay société hoe ohatrany hoe tena ilaina satria mitrandraka an'ilay are-pirenena mitrandraka an'ilay arena ara-bojanahary le vahoaka ao fa de tena ny zavatra message tonga ato amiko nataon'izy rehetrarehetra na Madagasikara dia matsiaro tendry zareo fa kely tsy mba mamindro matsiaro tendry zareo fa tratry ny tsindry azo lena matsiaro tendry zareo fa tena misy ny tsy maty manoto eo aminy ary matsiaro tendry zareo fa misy afaka mampiasan'ny anarany eo anivon'ny
rana na niveau fanadiadina misy fanadiadina mandeha de bloqué tsy tonga ny niveau fitsarana koa fa mbola ao anaty ankety zany tsika zao sa efa miakatra fitsarana efa misy ano ka ty raha jereko anao zany ty tamin'ny 14 novembre 2021 zao ty an'ny présidence ty tatitra présidence ato daholo reo nanao sy ny rehetrarehetra tsy haiko firy pazy izy tya no namena zany hoe tsy voaingana le izy zany fitambarana zany tsy zavatra omaly rery ihany fa zavatra efa nandritra zay rehetrarehetra zay ka ny ankety zao de bloqué vitany ny gendarmerie zay isora amin'ny vahoaka mihitsy ny gendarme ny toerana tena nandray andraikitra fa bloqué indray le izy eo amin'ny fitsarana hoe andeha hiakatra amin'ny fitsarana de misy miteny de misy mitsoka sofiliany hoe hoany fitsarana daholo indray tsika e mitarika rébellion le izy mitakana ary tena marina misy association de malfaiteurs amitsangana ao anatin' zay rehetrarehetra zay ary misy ao anatin'zany rehetrarehetra zany any tsy maty manota dia zay zavatra zay zany tokony hojerena hoe fanadiadina ny tokony hamaritra zany rehetra zany ary mametraka amin'ny fanjakana ho état de droit amin'ny zavatra ao mampikono ro vahoaka reo any manaiky miantsotsotra fotsiny izy hoe midinina ro manam-pahefana mijery aty fotony de ataova fanadiadina de raha zay ny diso de katrao zay na misy defo anay tsy misy zany zavatra ho amboamboariny ato andeha ilalao communication tsika na ilalao inona fa aleo midina ifotony ny tena tsara indrindra zany raha zay zavatra misy de hoe zavatra tenenina rehetrarehetra eto zany raha tsy mety de ataovy ao masinga mihitsy ny force nareo OPJ miainga manao ny fanadiadina io de hita marina de sy diso de foanana avy eo fa raha tsy zany tena anenenana io ary tena zavadozy io zavatra misy eo mampikono io namana gasikara fiansoa farany zany raha misy ny antso ataonao zany ho an'ny any toerana sy ny fobe de ohatrotry ny ahoana zany toy ndray satria hoe ho avy zay anampy zay sa hoe le tena anjara ndraiky tsy ny afary misy masa le izy tsotra kely ty teneniko ilay société na le vahoaka ao tsotra zavatra teneniny hoe andao hiara iasa ary zay ty PV ty tsisy na ny andany zany na ny akilany ho an'ilay fokon'olona tsotra de ny teny hoe andao ho alamina hiaraka iasitsika rehetrarehetra fa tsy voatery hiakatra tribonaly tsy voatery ilana fary malagasy tsy voatery ilana ny izanisa fa hoe andao ary tsika hiaraka amboly hiaraka amin'ity société ty ny tany ampiasainareo ihany fa zao kosa nefa ny zavatra norme fa le olana ny gasikara de ny hoe reo le miasa tsy afaka miasa le vahoaka ao zao misy fatiantoka amina miliara no ny tsy asan'ireo vahoaka ireo zay vola tokony hiditra ny tamy bloqué ny volo pitehana ny fitaovana pitehana ny resaka maro pitehana fa ny tena marina de hoe raha midina ny avy aty amin'ny fitondrana foibe zay etsondry zareo de ny hoe midina ao anatiny ty resaky ty aloha zany tsy andrasantsika ohatrany ren'ilay problème be dibe hoe efa tena misy raha mandrika vo rahana ndray ministre be dibe fa mbola de ao anatin'zao rehetrarehetra zao de jerena hoe ahoana ny amahana ny olana ao mampikony io satria tena miantoka ny toekareny io de raha zay zavatra teneninao zay zany de tsotra hoe misy fandaminana azo atao ao misy zavatra vonona ifandamina na le société Sokota na le Sarlekosy na reo groupe na mpamboly de hoe andao atao andao atsahatra la herisetra andao jerevana marina de andao zara zany ampandroso amin'ny Madagasikara zay fotsiny Gasikara de vita eny ary marina ny fandarantsika anisan'ny afantaranao koa ny ankoatra ny Afrique malagasy moa ny mpisabo malagasy fitrama io moa araky ny fangatahany maro foana de hoe mezaka foana nareo mampitombo ny maso ivoanareo manerana ny faritra rehetra ireo vohiparitany ka raha sitraka ao ihany koa ngambany mba afana zany mampafantatra ny olona hoe aiza sy aiza ny laharana sy ny toerana ihany koa maranantsika anazy sy ny tsara ho fantatra tiana ho ampitaina mahakasika an'izay ataontsika hoe fitsaboana nentim-paharazana zay tompoka ny any mazava-dehibe fitsaboana nentim-paharazana aloha ny tiako tenenina namana Gasikara ny fitsaboana nentim-paharazana tsy indrindra fa fitrama tsy mampiasa fitaovan'ny dokotera tsy mandidy fa ny nature fitesana ara-batana sy fampiasana andreo zava-maniry malagasy zay no avoziny tsy mampiasa tapakazo ihany tsony koa ny mpisabo malagasy fitrama fa huile essentielle so floral no ampiasaina ao anatin'izay rehetrarehetra zany hoe dossier tanteraka misy fahaizana ho atao ao ohatra de zava-maniry ary sakafo ny tsaboana eo nivon'ny mpisabo malagasy fitrama tsy mitsabo olona ny an-trano tsy mitsabo vehivavy bevoka ary mametraka tsara ao anatin'izay rehetra zay hoe anjara andraikitry ny olona zon'ny olona zany no misafidy zay mpitsabo tia ny tsabo azy de eny anivon'izay zao zavatra hitantsika farany teo angamba de hoe eny vato miezaka manatsara an'izany olova ho an'ny taranaka tsy mifandalovako androany irery eto tany ny zava-dehibe fa ahoana ny ipetrahan'izany satria raha makandray andreo reportage sy ny zavatra avy any ivelany de hoe any Chine zao efa misy hôpitaly tsy mampiasa
zavatra ny dokotera fa zava-maniry daholo ny tsaboana ao anatin'izany hôpitaly zany ka ny ametrahana an'io tsy androany dingana lehibe io ary mety marina fa mety misy asa ao anatin'ny informel ny ankamaroany reny raha tsy hijery afa-tsy reo mpivarotra tapakazo iry ambodiny sorotra ny petite vitesse efa mpitsabo nety-paharazana ny reny fa mba ampidirana azy ho ao anatin'ny ara-dalàna sy anaraka ny norme saroton'izay tao amin'ny fanatsarana ny trano ny sisa maro ny étiquette déontologie ary famerenana zany groupe zany satria anisan'ny voka-dehibe azontsika ny adina trena tamin'ny fitsaboana nety-paharazana ny coronavirus nandresiny malagasy ary nina ny tapa-fatesana zany zavatra rehetrarehetra zany manana fahaizandreo mpitsabo nety-paharazandreo ary ny tenako mamerina foana fa za tsy mpitsabo ary tsy tsabo mihitsy fa mametraka kosa ao anatin'izay na Madagasikara fenso hoe ilaina ny mampiroborobo an'izany fitsaboana nety-paharazana zany izay moa zany zao teloteto mbola tsy nijanona tao anatin'ny Masovova ny Nivato zany zao eo amin'ny akaikin'ny hôtel Nivato ao dia natsanganeny VIP satria maro olona avy any firenena hafa vazaha sy nosy ny sisa izay mitsabo tena dia afaka makeny Nivato izy dia ohatran'izay ankoro manam-pahefana maro zay mangataka an'izany sy ny parking io akory tsy hoe VIP dia andeha hitombo sara ny fa kosa no ilay apahany dia eo amin'ny Nivato hôtel ny Nivato zay natao an'izay fa manirana Madagasikara mitohy hatrany ny asan'ny mpitsabo malagasy fitrama zay teneniko hoe manana an'izay fahaiza-manao izay ary sarotony tanteraka izay ao anatin'izany rehetra zany mandevina aretina toy ny resaka rehefa aretina zany dia afaka jerenao avokoa ho an'ireo ekipa rehetrarehetra fanatsarana no ataoko ary fijerevana an'izay filompanorona ny mpitsabo malagasy fitrama ny tena koa zay tsy ho afaka asorona izaniza mihitsy ny zoako ao anatin'izay mafilompanorona manana zoteno ao anatin'ny mpitsabo malagasy fitrama zay io moa tenentsika hoe ny atao hoe zoa dia tombotsoan'olona iray no ao anatiny ka tombotsoana fa nanako mpitsabo malagasy fitrama tsisy afaka analany zoako mihitsy na PDG na tsy PDG ary mivohiatrany ao anatin'izay rehetrarehetra zay hoe tsy maintsy asandratra izay nety-paharazana zay tsy mora ny ady eo satria be ny adversairandreo zay itsokony rehetrarehetra hoe ohatrany ahoana zavatra atao rehefa milamindama moa tsika Gasikara dia mangatahako hoe tena mba ho émission ray mihitsy zay resaka fitsaboana nety-paharazana zay inona le voka-tsy ho entiny eto Madagasikara fa ny aretina rehetrarehetra dia zao zany zao misy consultation gratuite folo andro nataony mpitsabo malagasy fitrama manerana Madagasikara ho fanampiana amin'ireo aretina ririnina torohevitra ara-tsakafo mba mitondra carnet fotsiny le olona ao anatin' zany rehetra zany marana azy Madagasikara dia toy izao reo toerana misy mpitsabo malagasy fitrama mba afahan'ny olona manantony tsy mitsabo olona ny trano zay tsy mampiasa fitaovana dokotera tsy mandidy ary zava-maniry sinyotra ny tsabonay ary sakafo zay tenenka tsy mampiasa tapakazo tsony koa zay dia 67 hectares eo amin'ny garage mifohy be vo amin'ny enora maraina ka hatramin'ny 4 ariva rehefa sabotsy lahy dia consultation gratuite ny ao zato tsinana napitan'ny Jovena amin'ny efitsika manao saté broneo ny tosy dia eo midalina amin'ny BOA Ivato dia nafindra ery amin'ny Ivato hôtel eo Ivato zany eo amin'ny Ivato hôtel eo merina poany dia akaiky amin'ny fiangonana katolika ny sabotsina mehana dia mijira mataloha akaiky amin'ny poste eo Ambomangakely dia mikanja rehefanaka Ambotro Manjaka dia akaiky ny espace mi akadiny tomba ny ilanena batoara sy ny domaine Tanjombato eo PP andafy atsimo amin'ny station sel mahitsy pharmacie taloha akaiky ny terrain Manjakadrina Manakasikely roto Matasoa miarina rivo amin'ny 4e mai ambany pharmacie avitra Moramanga akaiky ny cathédrale apita amin'ny Batao eo tsiro mandidy Amboasary kely akaiky ny pompe Antsoy akaiky ny fonction publique Ambody Madiro Mahajanga Tanamboasotema akaiky ny FK FM Digo apita ny église Notre Dame Ambatolampi Ambanimaso apita ny station sel Antsirabe tsy mivoaria dia eo ihany koa Ambositra mpivarotan'omby taloha apitan'ny ACP eo Fianaratsoa dia ambany lycée Manakara sy Ambalafary Gare domaine Mananjary Ambatolambo Atsimo amin'ny gare routière sy Mpendrano Farafangana Mangarivitra Lalatany apitan'ny Jovena Marotsetra akaiky ny fiangonana Tonsile akaiky ny fiangonana Katolika Fort Dauphin Bazary Koradava fasy microcrède dia mieritsetosika eo apitan'ny Jirama mihitsy Ambatondrazaka 67 amin'ny Somakodisy Ambilibe Tavekasaka Ampopole pneumatique Tomasina toerana rony ao Tomasina Tanamakoa ny Lailan Posniotiva Tomasina Mbolomadinika amin'ny Kingo Moto Sonirany Vongo eo amin'ny Atsira Gavo apitan'ny 4 mai fa 516 Feno Riveste Feno Rivodoany akaiky Manjatina Ambanja apitan'ny pharmacie Zakia Ambanja centre Sambava Analamanjirofo akaiky ny Orange Arivo Mamp dia eo apitan'ny pharmacie ery ambaniny Col Johnson ery dia la pivatsola apitan'ny CSP2 mivoa amin'ny enora maraina ka hatramin'ny 4 arivo io ny tiako tenenina ao anatin'izay na Madagasikara fenso dia hoe fitsaboana nety-paharazana ny ao misy zay consultation gratuite zay raha numéro ana téléphone moa zay hitantsika tamin'ny écran eo ka mitady mitsabo malagasy fitrama ianao dia 034 82 780 44 034 82 780 44 raha RTL dia 033 67 060 08 033 67 060 08 makasitraka le matoa zaonarina raha fanomezantsoa nanakina sain'ny fandarana tamin'ity alina ity raha misy afatra farany ihany ko tokoa
ya malagasy tsika rahina zava-dehibe aloha dia mbola mangataka an'le toena Madagasikara hoe mba hisy ilay débat na invité du jour na io émission spéciale ataonao sy ny filoham-pirenena satria betsaka zavatra mbola tsy voalaza sy ilaina anazavana saim-bahoaka fampandrosoana ho an'ny malagasy zay alalan'ny malagasy ny tena marina ary anajanonantsika mifitina Facebook sy ny sisa zay ny ray voalohany. Ny faharoa dia hiditra amin'le resaka mampikony sy ho an'ny malagasy rehetra zay dia mijoro hatrany ia dia mieritreritra sy nitsindry azo lena misy resaka fianara-tsoa be dehibe koa ato zay hoidinanay ato ohatran'izany ny eny ambodin'ny sotro ohatra tena misy olona amina hektara tany amina hektara mila jerena mitoy hatrany ny asanay na io amin'ny resaka olana ara-tany na io olana amin'ny resaka fanambadiana na tsindry azo lena eny ivon'ny fiarahamonina na tsy maty manota ao anatin'izay rehetrarehetra zay farany ny mpitsabo malagasy fitrama dia mitsabo amin'ny alalan'ny otra sy ny zava-maniry ary mametraka foana fa arena amin'ny malagasy ny arena ara-bojanahary isika rehetra dia tokony havana ifamela mangataka ny grand pardon hijery fampandrosoana ary samy tompony ty Madagasikara ty tsy tokony hifanelikilika tokony hijery hoe oentsika ho aizy ty tanindrazantsika sy noavin'ny taranaka ny sarobidy indrindra fa tsy nifandalovantsika eto ambonin'ny tany androany ihany makasitraka na Madagasikara fiansoa ao anatin'izay rehetra zay ary mino fa mbola misy ny fivanianantsika eto resatsika lavalava kokoa satria androany tena manapetra fotoana makasitraka indrindra veloma tompoko sotrinena tompoko isorana ihany koa tsika rehetra tany tokantrano miaraka taminay hatramin'ny farany fandarana mametraka manapitafa ho amin'ny rapitso indray tompoko lasy tompoko afy veloma tompoko. Matezatol manolotra anao iro amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary.